Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ankafaliana no analorana fiarabana amintsika jiaby antokatrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mitandregny tsitapoka ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Vao avy nankalaza ny Noely atsika ary mbola agnatin'izay fankalazana izay dia mankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina izay omeny eglizantsika ho taafina sy alaintahaka. Miomoka faliana sy miomo-pahasoavana amin'ny eglizy maneran-tany atsika satria nosokafan'ny paparay masina tamin'ny Noely teo ny taona jobily 2025 ary nisakin'ny diocèse dia amin'izao fetin'ny fianakaviana masina izao. Ny lohahevitra omeny eglizantsika amin'izao fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina izao dia ny hoe fianakaviana mifankatia lanitra eto an-tany. Ndeha ho raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina ity sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky voalohany Samuela. Tamin'izany andro zany, i Elkana dia nahalalany ana vadiny, ary ny tompo nahatsiaro azy. Ary noho ny tsingerina ny andro dia efa nanana anaka i ana ka dia terada izy, ary nataony hoe Samuela ny anarany, fa nangatahako tamin'ny tompo hoy izy. Dia niakatra i Elkana vadiny sy ny ankohonany rehetra, hanatitra amin'ny tompo ny sorona fanao isan-taona sy anefa ny voadiny. Tsy mba niakatra nefa iana fa hoy izy tamin'ny lahy, rehefa itsahanono ny zaza dia hoentiko iseho eny atrehan'ny tompo sy hitoetra eo mandrakizay. No nefa notazany ny zaza dia nentiny niakatra niaraka taminy, sady nakavantotrombilahy 3 sy lafarinina iray efa ary divay erany sy ny hoditra izy, dia nentiny nakao an-tranon'ny tompo tao Silo izy. Mbola tanora kely ny zaza, dia novonoin'izy ireo ny vantotrombilahy iray, ary nentiny nakao amin'ny Heli ny zaza, ka hoy iana, aza mahafady tompoko,
raha vilona koa ny hainao tompoko dia izaho ilay vehivavy nitoetra teto ankaikinao nivavaka tamin'ny tompo. Ny hahazoako ity zaza ity no nangatahiko ary neken'ny tompo ny fangatahana nataoko taminy. Koa inty kosa aho mahafoy azy ho an'ny tompo, nafoy ho an'ny tompo izy amin'ny andro iainany rehetra. Dia niankohoka teo anatrehan'ny tompo izy ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ivainitsy olo manjany ianareo fa milombondova amin'ny olo masina ary fianakavian'Andriamanitra. Ivainitsy olo manjany ianareo fa milombondova amin'ny olo masina ary fianakavian'Andriamanitra. Tena kanto ny fonenanao itombo ireo faefana sy arimonanao handemonanao lanatavany foko iseto maniry ny kianjanao velokirao iobiny foko nientana faly miandrasy tompo velona sady manjaka tokoa ilay Andriamanitra fanatenako. Ivainitsy olo manjany ianareo fa miombondova amin'ny olo masina ary fianakavian'Andriamanitra. Ny voro manidiny reny tsilao siditsidina ambaminy fody toetra manila ny hotelinao mitompo mpanjaka ny tany tontolo endreny sambara ny vahoakanao imidera sy tapakanao iravo zay mitoky aminao vitrindratojo ny lalako mbana. Ivainitsy olo manjany ianareo fa miombondova amin'ny olo masina ary fianakavian'Andriamanitra. Ivainitsy olo manjany ianareo fa miombondova amin'ny olo masina ary fianakavian'Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany Masindajoany apôstôly. Ry ava malala, endre ity aben'ny fitiavan'Andriamanitra atsika amin'ny iantsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy malala atsika dia noho izy tsy malala azy. Ry ava malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika. Fa amin'ny andro ampisehoana izany dia fantatsika fa hanaka azy isika satria ahita azy araka ny tena toetrany. Ry ava malala, raha tsy manameloka atsika ny fontsika dia mahazo manantona an'Andriamanitra amin'ny toky isika. Ary na inona angatahintsika dia ho azontsika satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo imasony isika. Ary izao no didiny ny ionantsika amin'ny Jesoa Kristy zanany sy ifankatiavantsika araka ny didy nomeny atsika. Izay mitandrina ny didiny dia mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy. Ary ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny atsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ane Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tena ni teni tukutika. Alleluia, 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 ubuni ba uvoma fali. Alleluia, 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 tena ni teni tukutika. Alleluia, 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 ubuni
mba tsika mianakavy aniny tompo ho tanteraka toko any iza evanjely masina ny soratany masinday lioka voninahitra ny ho anao re tompo. Isan-taona ny ray aman-dren'i Jesoa dia nakany Jerosalema amin'ny andro ny fetiny Paka, ka noho ny 12 taona izy dia niakatra araka ny fanao amin'izany fety izany izy ireo. Ary noho nitampotra ny andro fety ka nody izy dia nijanona tany Jerosalema Jesoa zazakely, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Nataon'izy ireo hoe niaraka tamin'ny ray dia taminy izy, ka nandeha laliny indray andro vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olo-pantany. Ary noho tsy nahita azy dia niverina tany Jerosalema indray nitady azy. Ary noho ny afaka teloana dia hitany tao anatin'ny tempolo izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra, ka niaino sady nanontany azy, ary talanjona izy rehetra nandre azy noho ny fahendreny sy ny famaliny. Ary noho nahita azy izy ireo dia gaga, ary hoy reniny taminy, anaka, nahoana ianao no nanao toy izany taminy? Intiry ianao sy zaho malahelo mitady anao. Fa hoy izy taminy, nahoana no mitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho ao amin'ny reko aho? Saingy tsy azon'izy ireo ny teny nolazainy taminy. Dia niara-nidina taminy nakany Nazareta izy, ary dia naneky azy, fa ireniny kosa nandinika tsara izany zavatra rehetra zany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo fahendrena sy tena, ary nandroso na teo tia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 mombeony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 mombeony vaovao mafaly. Izany ary ka nikalazatsika ny teny ny tompo, dia raha ny ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala mankalaza manokana ny fianakaviana masina isika androany, dia ny fianakaviana nisan'i Jesoa, Maria ary Josefa. Fianakaviana masina no antsoina azy satria eo anivony ilay masina dia Jesoa. Ka izay indrindra ry kristianina avana, raha eo anivony fiainantsika tokoa, eo anivony fianakaviana Jesoa, dia ho masina ny fianakaviana tsirairay. Ary zany no mahatonga antsika milaza fa eglizy kely ny fianakaviana. Eglizy satria misy an Jesoa, eglizy satria erahantsika mivavaka, eglizy satria andalianantsika amin'ny finoana amin'ny maha-kristianina katolika antsika, eglizy satria izoroasika vavolombelona manambara tahaka ny fianakaviana masina izay eo anivony Jesoa, eglizy satria manoko sy manasoa tahaka ny fianakaviana masina tao Nazareta. Ka izay indrindra ry kristianina havana, masina izay rehetra miombona amin'Andriamanitra, ary izay ny Eukaristia ankalazaitsika. Ka izay indrindra raha mankalaza ny fianakaviana masina ary sika androany, dia tsy hoe mahatsiaro ilay fianakaviana masina tao Nazareta fotsiny, fa noho ny fanetana ny fanahy masina dia sariosika koa ny fianakaviantsika tsirairay avy, ary tena mifandray tokoa amin'ny fankalazana Noely, zao fankalazana zao, satria ny dikany Noely dia Emmanuel, zany hoe Andriamanitra eo anivosika, ary zay no mahatonga ny fahamasinana. Ka izany ny fianakaviana masina tao Nazareta izany no irisika
ho modelin'ny fianakaviantsika tsiraikiraiky avy mba ho eo anivosika tokoa ny Jesoa ry kristianina havana sy lavitra zany Jesoa ary dia mifanaraka tsara amin'izao fanokafana ny jobiliny fanavotana izao erahantsika mankalaza izao araky ny averimberintsika ny tao jobily dia taona fisaharana ka iarahan'ny rehetra mivory miangona io na tonga ny teny hoe eglizy fiangonana eglizy miaradalana ary rehefa miaradalana mivory dia mifamela heloka mandray ny famindrapon'Andriamanitra ka zary piray tampo olo raika frately toty atambatra ny fihavanana lay fihavanana entin'ny Kristy ka manasitrana tokoa izany hoe sitrana isika satria afaka mifanasoa mifampisimina ka mikasaka mandrakariva ny fiombonana ary zay no sarobidy indrindra satria mitondra atsika amin'ny tena fiadanana ary ny hafaliana sambatra ary isika eto amin'ny dioseze fa sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika asa rasikaritra reo ry kristianina havana fa Andriamanitra tokoa no mitantana antsika raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no manao ny asa sika zay resika raha nanapa-kevitra isika taoriana ny filan-kevitra pastoraly fa hanao sinoda fahafito ivelomana ny vokatry ny sinoda fahenina dia ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro mba hahatonga sika andray an-tanana tokoa ny fiainan'ny dioseze satria ny dioseze sy misy fa isika miaraka ny dioseze ary izay no mahatonga sika raha nanao ny sinody miainga any amin'ny fototry dia ny fianakaviana eglizy kely inona tokoa ny zava-misy taoriana kely no ny ansosika ny sinody dia ny anso ny sinody iombonana eran-tany ny papa ary ny angaviny mba hanomboka any amin'ny dioseze ny dinika rehetra ka tonga aty Roma ary vao vita teo izy ary mbola mandinika ny vokatry n'izay sinoda iombonana izay isika ny ansika kosa mbola mitohy satria eo amin'ny fijanonana fahatelo sika izao rehefa nampiomana an'izao taon-jobily izao ny papa dia ny anso ny taona 2024 ho taombavaka lehibe anomana antsika hiditra amin'ny jobily ny famonjena tsy afaka nanao ny kenina isika tamin'ny 2020 satria niatrika ny covid izay ansosika hoe korontana virus tsy misy tokoa ny kisendrasendra ary nataon'Andriamanitra soa izao rehetra izao an'izay tiany nanapa-kevitra ny eveka eto Madagasikara fa atao anty antsiranana ny kenina 2024 ny fanozo amin'ny taombavaka izay kenina zay nefa araka ny fantatra sika ny eukaristia ny loharano sy fototra ny vavaka kristianina sy afenina fa faneom-pinoana goavana noho ny raha sika nanao tamin'iny kenina iny ary hita fa sitrak'Andriamanitra zany satria tsy afenina fa maro ny sakana ary misy tena goavana anisan'izany ny lalana tao ambilombe sy tamin'ny lalana maro sitrak'Andriamanitra ny natao sika ka nasehon'Andriamanitra amin'ny soposy ny madinika ny voninainy ka ino sikary miditra amin'izao taona jobily izao izay azo lazaina fa fanohizana ny kenina 2024 ka okary ifoazysika ny finosika izay mety mbola matory minoa aho fa samy mbola mahatadidy isika tamin'ny fotoanany covid raha nivavaka teo anivon'ny kianjany masindam-piera ny papa no nilaza hoe tsy Jesoa ny matory fa ny finosika fa raha mifoa ny finosika dia ho tono ny samboaravoaran'ny ranomasina mila andrendrika ny sambo-piainasika izany izao tao jobily izao fotoana hoentisika amoazana ny finosika ka hahatonga sika tokoa ho mpivahiny ny fanantenana manana modely sika banjiny ny fianakaviana masina haitsika fa tena mpivahiny ny fanantenana tokoa niatrika ny adi-piainana io fianakaviana masina tao Nazareta io azo sika raisina ny tsirairay na i Josefa na i Maria izy ireo tokoa ny mpivahiny ny fanantenana voalohany maro koa ny sedrasika amin'izao voazo ary ny finosika ary zay ny dikan'izao jobily ny famonjena izao mba ho mpivahiny ny fanantenana tokoa isika amin'ny mafanantenana fihavanana ary fiadanana izany no ivavahasika androany mba ho fianakaviana misy an'Andriamanitra tokoa ny fianakaviasika tsiraikiraiky ka zary fanentanana ny fiainansika toizasika ny ezaka efa nataosika mba ho fianakaviana masina isika anisan'izany ny fametrahasika ny lakroa ao
ao amin'ny tokantranontsika, ny fandraisasika ny baiboly, ny fanaovasika isaky ny sabosy ho andro ny fianakaviana ivavahana miaraka amin'ny fianakaviana masina. Sara hodinina ihany koa amin'izao fankalazana ny fianakaviana masina izao, araka ny fampianarana sy fanentanana ny eglizy amin'ny vavaka enosika tamin'ny fiandohan'ny Eukaristia. Ry Andriamanitra ndrenanahary mora fo nomenao taafinay ohatra sara mamirapiratra ny fianakaviana masina. Inary ny ohatra velona azosika sotonina amin'izao fankalazana ny fianakaviana masina zao mba ho fianakaviana mpivahiny ny fanantenana tokoa isika. Maro ny ohatra sara azo asongadina sy ny toetra tsara izay azosika tarafina ary ho raisitsika modely amin'ny alalan'ny fianakaviana masina. Anisan'izany reto efatra manaraka reto fa io ny tiako asongadina ary hoentisika miditra amin'izao jobily ny famonjenantsika zao. Voalohany, fianakaviana mivavaka, ny fianakaviana tao Nazareta. Fantasika fa sy nitsahatra nanao ny fivahinina masina tamin'ny Jerosalema ny fianakaviana masina. Na dia sy mbola nisy aza ny teny mpivahiny ny fanantenana dia efa niaina izay ny fianakaviana masina. Ary anisan'ny anankiray tamin'izany no nanaovan'i Jesosy fanambarahana tao amin'ny tempolo hoe ato amiko ny fanan'ny tompo iraina itoro ny vaovao mafaly aho. Ao karitsika ry kristianina havana anararoatra nyty taony jobily ty anao fivahinina masina mba handresasika menakaviny indulgence plénière ary indrindra ho fianakaviana mivavaka ny fianakaviasika. Karaha mivavaka ny fianakaviasika dia eo anivisika i Jesosy ary dia Jesosy anamasina an'izay fianakaviasika izay. Ny faharoa azo horaisina ohatra Josefa raim-pianakaviana ohatra amin'ny fitiavam-bady sy fitiavan-janaka ary amin'ny asa tao i Josefa. Mpandrafitra no nahafantarana azy ary dia nivelona tamin'izany izy, nanompo sy nanao soa ny manodidina azy araka izany talenta nomen'Andriamanitra azy zany. Izany koa no ohatra ho antsika. Oka ny raim-pianakaviana rehetra mba ho lehilahy marina tia vady sy amelona ny vady aman-janany ao anatin'ny fahamarinana sy fampanjakana ny rariny sy nisiny tahaka ny Josefa. Ny tena nampiavaka ny masinday Josefa ary asongadiny evanjely na dia sy nisy teny nataony aza dia izy lehilahy marina. Araka ny averimberiny afatry ny eveka mahantry Madagasikara sy noho izy tsy misy arena, maro ny arena eto Madagasikara. Sy hoe izy tsy misy manam-pahaizana, maro ny manam-pahaizana eto. Mahantra Madagasikara satria mahantra olo marina. Engan'izao fankalazana ny jobily mba ho mpivahiny ny fanantenana isika malagasy ka mafy fahamarinana amafy rariny sy hisiny tahaka ny masinday Josefa. Ny fahatelo izay sara ianarana miainga avy amin'ny fianakaviana masina dia ity fianakaviana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fianakaviana masina, fianakaviana mino an'Andriamanitra ary miombona tanteraka ka miaraka manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra. Masina io fianakaviana io satria eo anivony i Jesosy ary amin'ny alalan'izany no anatanterahany sitrapon'Andriamanitra. Fantatra sika ny valiteny nataon'i Josefa, fantatra sika ny valiteny Maria ary sy resaka akandrina fa nivelona anifinoana tokoa izy ireo. Okarsika ahay anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ny faefatra tsara asongadina ary ianarasika miainga avy amin'ny fianakaviana masina dia ity fianakaviana mahay mifanaja ny fianakaviana masina. Antitra teriny vakiteny voalohany zany ao amin'ny bokin'ny Siraka. Oka ho ansika koa ny ray aman-dreny manaja zanaka, ny zanaka manaja ray aman-dreny. Azo lazaina fa tamin'ny alalan'ny fifanajana no niainan'ny ilay fianakaviana masina tao Nazareta. Hitasika reny resaka ataon'ny Maria sy Jesosy, ataon'ny Maria milaza fa mila an'izay fifanajana izay. Indrisy amin'izao andro sika izao ny fifanajana eo anivon'ny fianakaviana dia toa miaina ary zarigoragora miteraka olana eo amin'ny fianakaviana izany satria sy eo sony ny fifanajana. Ny zava-misy aza dia matahotra ny zanaka ny ray aman-dreny matetika, nefa araka ny bokin'ny Siraka io fifanajana io no mitondra amin'ny fahasambarana. Raha tiasika ho sambatra ny fianakaviasika dia oko itoetra eo anivisika mandrakariva ny fifanajana. Mifanaja isika raha fianakaviana mivavaka ary raha mivavaka isika dia eo anivisik'Andriamanitra. Izay
feno fanantenana dia olona vonona mifanazy. Ny mpivahin'ny fanantenana dia manaza ny tontolo iainana, mifanazy eo anovon'ny fiainana andavanandro ary feno fanazanan'Andriamanitra loharaninaina. Fanomezan'Andriamanitra ny fahendrena, ka izany no mahasara ny vavahantsika. Manamafy an'izany ny fampianaran'ny Masindapôly ao amin'ny vakiteny faharoa taratasy amin'ny Kolosianina. Oka hitafy ny Kristy sika hoy Masindapôly, hitafy ny fitiavana izay feno ny hasaram-panahy rehetra, satria mitafy ny Kristy sika ka mitafy ny fitiavana, ka zary mpivahiny ny fanantenana, mamafy fiadanana, fahamarinana ary fihavanana anasitrana n'izao tontolo izao. Araky ny efa nolazaisika teo dia ataosika eo anivon'ny fiainansika ary ho ivon'ny fiainansika Kristy, ka amin'izay ny akonam-piainansika ho eglizy tokoa, eglizy kely mifanazy, mifanao soa ary dia zary fahazavana sy fanasina isika ho an'ireo manodidina antsika ary dia miroso hatrany ny diasika, fa indrindra moa amin'izao fihetrehantsika ny sinôda fahafito fizanonana fahatelo izao, izay fanatanterahana an'ireo dinika rehetra ny resahantsika teto, satria ny fianakaviana eglizy kely olo araika mifanasoa mifampisimbona mikasaka ny soembonana no asambarana. Ry Jesoa Kristy zokinay io, nanaiko tongolombelona ianao ary dia mbola ao anatin'ny fankalazana Noely izahay izao. Emanuela no anaranao, Andriamanitra eto anivonay ianao, ko engany eo anivon'ny fianakaviana tsirairay ianao, fa indrindra amin'izao jobily fankalazana ny famonjena izao, ka amin'izay alala ny faratampon'ny fahalalana izahay rehetra, dia sy inona fa ny fahendrena. Raha feno fahendrena izahay dia anao ny marina, raha feno fahendrena izahay dia fanaza, raha feno fahendrena izahay dia fanao soa, ary raha feno fahendrena izahay dia asa anatanteraka ny sitraponao, ka zary fahazavana sy fanasinao an'ireo manodidina anay. Arosay amin'ny fianakaviana tsirairay avy ny sodranonao, ka hitoetra sy hivelatra ary hamokatra ho an'ireo fianakaviana tsirairay avy ny sodranonao, ka hitoetra sy hivelatra ary hamokatra ho an'ireo manodidina anay izahay. Masiny Maria reny io, ianao ny mpivahiny ny fanantenana voalohany, satria namakivaky ny avoana sy ny loasay ianao, nandeha nitondra ny Jesoa tany amin'ny Elizabeta. Ampianaro ary zahay hivonina hafoy tahaka any Maria reninao, ka hiroso andeha anambara ny evanjely dia ianao amin'ny manodidina anay. Masinday Josefo, ianao ny ray mpiaro an'i Jesoa, mpiaro ny fianakaviana masina ary nitondra azy tany Ezipta ny soamponena. Mivavao an'ny ray mpianakaviana mba ho vonina hiaro ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fizoroana amin'ny marina sy amin'ny ezaka rehetra amelona azy. Mivavao amin'ny soamponena na rehetrarehetra, fa indrindra amin'izao fotoana izao. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.